zavatra iray io no nanatahako tamin'i Jehova, izany no hotadiaviko dia ny toetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako. Salamo 7:4-4 riavana malala dia tonga eto an-tranon'Andriamanitra eto isika no mifodimandy ny tovovavy Ramanuela Mahavoalisy. Tonga eto isika ny voninahitra an'Andriamanitra izay tokony miaina. Tonga eto isika hitrotro-mbavaka ny fianakaviana ho fampiononana azy ireo, ary indrindra tonga eto isika hiaino ny filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompontsika izay efa nandresy ny fahafatesana. Hoy ny voalazany tenin'Andriamanitra. Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahaory ahy, mampandry ahy amin'ny ahy maintso izy, mitondra eo amboron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohatsahako ny fahafatesana aza, dia tsy hatahotra ny loza fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra. Mamelatra latabatra eo alohako eo maso ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, mikapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia toetra ao an-tranon'i Jehova andro lava ho. Amen. Dia resanintsika ravana malala, anao ny hira izay hanavana fandaharana ny hira faha-8 ka ny 5 no retontsika. Misotranao izahay noho ny are-pahasoavana izay nampamirapiratana teo amin'ny fiainana. Ankehitriny dia fantatrao fa ny farana teo aminy ny fangefiriana sy ny fanondronan'ny fahafatesana. Koa amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no anoranay azy eo amin'ny fahasoavanao sy ny famandraponao. Tsy miafina aminao Tompo ny fahabangana lehibe eo amin'ny fianakaviana sy ny firenena ary ny fiangonana noho ny fahalasana. Koa dia ianao ray ny famindram-po sy ny fampiononana rehetra no irinay anoenay ny fiononana sy ny fiadana. Aoka izahay mba hanana faharetana sady hijereny Jesosy Kristy Tomponay, ary rehefa tonga ny andro hanatrehanay ny fahafatesana dia mba ho anisan'ireo izay hanatova fiainana mandrakizay miaraka amin'iny rehetra izahay. Ary ankehitriny aza ao aminay amin'ny alalan'ny fanahona masina ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no izany vavaka izany. Amen. Velitsika tonga eo fotoana izay amakina ny tenin'Andriamanitra isika ravana malala ka nivaky teny voalohany dia Salamo 7:20. Ny Salamo 7:20 raisina amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Salamo 7:20 raisina amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa izany dia izao amaky azy ny anaran'i Jesosy. Jehova ny fahazavako sy famonjenako, izy matahorako. Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, izy no ampivitako. Raha manatona hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy,
izay fahavaloko sy ravilava dia izy ihany no tafitohina kalafa. Na dia misy antokony mitoby ady amiko aza tsy atahotra ny voko, na dia misy ady miatra amiko aza dia hatoky ihany. Zavatra iray io no nangatahako tamin'i Jehova, izany no titiaviko dia ny hitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro iainao, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tembolony. Fa hanafina ay ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, ampihery ay amin'ny fierena ao an-daina izy, hanandratra ay eo eny ambonin'ny fatolamo izy, koa dia hisandatra ambonin'ny fahavalo manodidina ay ny lohako, ka hanatrika fanatitra iobina ao an-dainy ao hira sy hankalazan'i Jehova. Amen. Ny variteny faharoa efa malala dia hitantsika ao amin'ny jona filazantsarani Jesosy Kristy araka ny jona toko faefatra ambin'ny folo ka raisitsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Filazantsarani Jesosy Kristy araka ny jona toko faefatra ambin'ny folo ka raisitsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny anarany Jesosy. Aza malahelo ny fonon'ireo minoan'Andriamanitra minoan-kio. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa laza taminareo ao fa handeha mboatra fitoerana ho anareo ao. Ary raha handeha mboatra fitoerana ho anareo ao dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay aleko ho hity maso tamina. Tompo, tsy fantatra izay alehanao, ka ataonay ahoana ny fantatra ny lalana. Hoy Jesosy tamina, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ray fa tsy amin'ny anana. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny iray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Amen. Ny teny fahatelo sady farany miavaka dia hitantsika eo amin'ny epistily nosoratan'i Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tany Korinto. Korintiana faharoa toko faefatra ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafalo ambin'ny folo. Korintiana faharoa toko faefatra ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafalo ambin'ny folo. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialivona aza ny toetra ivelany dia avozina isanandro kosa ny toetra inazany. Fa ny fahoriana ny maivana izay vetivety folo dia mainka amin'ny asa fatratra indrindra ka mahatanteraka ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay anay, raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita. Fa ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita no haritra mandrakizay. Amen. Ray masino manamasinana ny amin'ny fahamarinana, ny tenanao amin'ny fahamarinana. Amen. Dia aretsaka antsika raha malala lohany iantsika ny tenan'Andriamanitra ny hira faharoapolo ny andininy fahatelo no reto. mba ho faisana aina amin'reto fianakaviana ireto izay hitantsika eo amin'ny Salamo fahafito amby roapolo ka ny andininy faefatra. Manao toy izao ny anaran'i Jesosy: zavatra iray aloha no nangatahako tamin'i Jehova, izany no tadiaviko, dia ny toetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako. Ity
salamo fafito amby roapolo ty dia avana malala dia salamo nataon'i David izy io. Ary araky ny fahafantatsika rehefa manoratra salamo mpanoratra maromaro no nanoratra tao isan'izany David. I David any nanoratra salamo be indrindra eo raiky amby fitopolo am'ireo salamo miisa 50 reo to David avokoa no nanoratra azy. Rehefa nanoratra an'izany salamo zany David ny tanjony dia niatakarany rehetra izay mamaky ny asa sorany teoria ny amin'ny mahazava-dehibe ny fifandraisany tamin'i Jehovah. Ny traikefany tamin'ny fiarahany amin'io Andriamanitra io nampitainy tamin'ny alalan'ireo asa soratra izay natao. Ary eto ambany masontsika eto dia isan'izany ty salamo fafito amby roapolo ity. Mizara mazava tsara izy io. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina vakitsika teo izay misy ny perikopra izay misy ny teny misafidian'ny fianakaviana dia miresaka indrindra ny fitokisana izay ananan'ny mpanompony amin'Andriamanitra. Ny fizarana faharoa sady farany dia ny andiny fafito ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia miresaka ny fomban'Andriamanitra zany. Fomban'Andriamanitra ny olona izay metehatrany izay rehetra mandraky azy. Ka ao anatin'izany ilay fizarana voalohany zany misy an'izao tenin'Andriamanitra izay mivakitsika teo izany dia ampaherezana ny fianakaviana iombonantsika manana amin'izy ireo ihany koa fampaherezantsika eto hiandrandrantsika ilay tenin'Andriamanitra izay inona fa hitondra fampaherezana antsika mianakavitra. Ny zavatra telo farafakely ny resahana io fizarana voalohany amin'ny salamo fafito amby roapolo. Ny zavatra telo farafakely. Ary zavatra telo farafakely-ndreo dia teny izay mitondra hery, teny izay inona hitondra fampiononana, teny izay heverina hitondra fahasahinana anatintsika ny amin'ny fiatrehana ny amin'ny hoavy. Satria i David, ilay mpiady mahery, ilay lehilahy izay samy atrika ny mafy indrindra niaraka tamin'i Jehovah ny nanoratra azy. Ny voalohany ry havana malala dia ny hoe ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia tsy saritahotra. Tsy saritahotra zany ny olona miaraka amin'Andriamanitra. Ary zany hoe inona ho tohi-posy toe-panahintsika manoloana an'izao fotoa tsarotra lalaovantsika izao. Tsy ho saritahotra isika. Hitantsika izany amin'ny andininy voalohany amin'ilay salamo. Salamo fafito amby roapolo dia ny andininy voalohany. Ka zao no voaresaka. Jehovah ny fahazavako sy famonjenako, iza no atahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aika, iza no amovitako? Fanontaniana no apetraky David. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ao i David saritahotra sady tsy mamofotra ny tsy matahotra. Izany teny David zany dia fantatsika tsara fa teny izay nataony rehefa miatrika olana David na miatrika atomafy David amin'ny mahampanjaka azy, mampitondra fanjakana azy, amin'ny mampitafitafika azy dia maro ny zava-tsarotra tsy maintsy atrehan'i David. Malona ireo fahavalo izay tonga manafika azy, anala azy eo amin'ny fitondrana, dia zany ny valiteny David. Rehefa miaraka amin'ny Jehovah dia tsisy ninona atahorako, ary tsy mangovotry zany malona ny zava-dratra tsy maintsy atreha. Izany toe-posy toe-panahy zany rehefa malala no tiana hanalatsika malona n'izao zava-tsarotra lalaovantsika izao dia mifanozana manay. Inona mihoatra ny fahafatesana moa ny fahavalo tahoran'ny olombelona. Fa io isan'ny fahavalo tena tahorantsika ary mampifararempotra ny olombelona antsika. Fa eto ny soratra masina dia mampahery antsika ny hoe aza mamofotra akory, aza matahotra akory, fa Jesosy Kristy no efa naharesy ny fahafatesana. Afaka andro vitsivitsy isika dia atsiaro izany fotoana nandreseny Jesosy ny fahafatesana izany. Na iza mino an'i Jesosy na dia maty aza dia ho velona rehetra. Lalana tsy maintsy lalovana tahaka ny lalana tsy maintsy diavin'ny olombelona rehetra. Ny fahafatesana dia tahaka ny varavarana anankiray niampita makany avy aty amin'ny tontolon'ny velona makany amin'ilay tontolon'Andriamanitra izay fiainana mandrakizay. Ka aoka tsy hanatahotra isika. Nadao antsika izao aokantsika izao reny izao rahavavy izao, izao anatah izao zandro izao, izao zoko izao. Aza manatahotra tahaka ny sasany izay tsy manana finoana izay ampitahory ny hery maro samihafa amin'ny famafao eto amin'ity tany misy antsika ity. Fa ny havantsika rehefa miala eto amintsika dia makany amin'ilay ty azy izy. Any amin'ilay toerana izay nomaniny Jesosy azy araka rehefa teny faharoa teo. Raha miala eto izy tsy makaisy izy fa makany amin'ilay ty azy. Isika kosa tsy maintsy miatrika ny andavanandro-piainantsika dikan'izany.
ny tompony mampiretsy aza sarotambotra mandeha hiatrika an'izay tokony hatrehany rehetra ny fahasahiny sisika satria Andriamanitra miaraka amintsika. Fa izany teny zany avana malala dia mafisy ny fizarana faharoa amin'ity le salamo fafito amby roapolo io. Hitantsika eo amin'ny andininy sy ny fahatelo zao ndray zavatra teny. Raha manatona ihinana nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilava dia izy ihany no tafitohina kalava. Na dia misy antokony mitoby iady ihany ko aza tsy atahotra ny nofo, tsy atahotra ny foko, na dia misy ady miatra amiko aza dia atoky ihany. Ny lafizavatra faharoa dia zao. Misy fotoana tsy maintsy hiatrika zava-tsafosika isan'izany ny fahafatesana. Fa amin'izao vanim-potoana antsika izao ihany koa tsy ny fahafatesana ihany fa ny andavanandrom-piainantsika visy no efa manomboka manahirana amin'izao vanim-potoana antsika. Andro vitsivitsy monja misy an'ireo olona izay manolana mamonjy zaza voateraka, mamonjy vehivavy tsy hita amin'ny gazety, eno amin'ny radio, hita amin'ny fahitalavitra zany rehetra izany. Tsy ny fahafatesana ihany intsony mitondra orooro amin'ny tontolo misy antsika, fa ny olombelona ihany koa dia efa mivadika ho to lasa biby aza ka lasa manao tsifana, lasa mifamono ny olona, fanetsika ny olona, fanaratsy ny olona. Zany tontolo zany hoe dia tontolo tsy maintsy hatreha ka nahatonga ny Davida ny teny hoe na dia isy fahavalo ihinana ny nofo aza, zany ray dia atoky an'Andriamanitra mandrakariva. Ka le hoe matoky an'Andriamanitra dia miantehitra, miankina, miantsampy. Izay le hoe miantehitra, tsy manana hery hafa ananana toky hafa-tsy Andriamanitra. Zay le hoe miantehitra. Ka isika zany ny fizarana faharoa dia taon'ny Davida hanana toetra tahaka azy. Inona ny toetrany Davida? Izy dia tsy niankina tamin'ny heriny, na dia jeneraly mpitaritafika nanam-pahaizana azy, tsy niankina tamin'ny heriny zany Davida. Na dia mpanjaka nokoizana azy, tsy niankina tamin'izany fahefany zany Davida. Fa mandrakarivo Davida dia niantehitra tamin'Andriamanitra. Ary hitantsika le zany rehefa niady tamin'ilay Filistina antsoina hoe Goliath izay. Le Filistina antsoina hoe Goliath dia niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana manaraka ny toetrandro tamin'izany fotoana. Nanana sarotra, nanana bouclier moa filazan'ny vazaha, nanana fitaovam-piadiana teny aminy, izy raha teo vavety sady ranjanana, 3 metatra ny fieverany vinavina ny heverana malava amin'izany Goliath zany. Davida voatovy lahy, vao misangatra, mbola tsy afaka akory ny vanim-potoany antsointsika amin'ny teny vazaha hoe adolescent. Izany tovolahy adolescent izay tsy nanana fiofanana, tsy nandalo sain-sira koa, tsy nandalo toerana fanomanana olona hitaritafikana koa hiatrika iady. Mpiandrodro zany Davida zany. Rehefa niatsy ny Filistina dia zao ny teniny amin'ny anaran'i Jehova hoe divako. Davida zany hatramin'ny folo fahakeliny ninona mety ho fahaizany na tsy fahaizany, tsy niaraka amin'Andriamanitra izy. Ary mandra-pahalehibe hatramin'nisy tonga mpanjaka, mandra-piala ny fofony miainy dia tsy niaraka amin'Andriamanitra Davida, niantehitra manakariva tamin'Andriamanitra Davida. Arak'izany dia ampana malala rehefa anakaveny ny ampoana tapaka sy namana, lasa ilay reny fiatantana, lasa ilay reny aterana fony fahavelona, sy mitsoa izy aro antsika ny amin'izay mety hoe vero fahavalo maro samihafa. Aza malay, aza matahotra, fa Andriamanitra dia miatora amin'Andriamanitra, miantehera amin'Andriamanitra. Ny fahatelo sady farany ray malala dia hitantsika eo amin'ny andininy faefatra eo amin'ny telefona ilay ten'Andriamanitra ny fidiny fianakaviana dia le hoe dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iaina. Nitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iaina. Io teny io dia nety ny Davida ny ilazana
fa ao anatin'ilay fieronvan'andriamanitra azy dia isan'ny toerana nanehoan Davida ny fierovan'andriamanitra azy ny tao amin'ny tempoly entiny ilazany zany fa zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika raha ny eo ambany sokan'andriamanitra aiza ny toerana akaiky an'andriamanitra indrindra mba tsy aty anatin'ny fiangonana na koa anatin'ny tempoly dia marina tokoa hoe tsy midiky zany fa ny anatin'ny fiaranao dia tsy an'andriamanitra na hoe anetranao dia tsy an'andriamanitra fa i Davida raha milaza ny mahatsara eo anatin'ny tempoly dia entiny Davida ilazany zany fa rehefa ao amin'andriamanitra izy dia misy miaro izy rehefa vakitsika ny dimy fatiny dia zany zava-tenen'i Davida dia hoy izy fa hanafinay ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy ilay trano fialofany dia tsy afafan'ny fiangonana tsy afafan'ny tempoly tsy afafan'andriamanitra ka voaaro isika amin'ireo fahavalo izay niresahana teo ambony teo rehefa ao amin'andriamanitra inona le hoe ao amin'andriamanitra le ao amin'andriamanitra dia tsy vitan'le miantehitra aminy fotsiny any ka mampiasa azy amin'ny fotoana izay mety hoe verina mamparefo ny teny zay fotsiny fa le ao an-tranon'andriamanitra dia mitoetra na andro na alina isan'andro na matory na ny fo miaraka mandrakariva amin'andriamanitra ary eo ambany sokan'andriamanitra ny tontolo ny mpiainan'i Davida iray manontolo dia teo ambany sokan'andriamanitra ary zany ihany koa miafatra ho atsika ho atsika rehetra izay miatra zao fanompoam-pivavahana zao aza mahafoy ny fiangonana manana ny fahalemeny ny fiangonana tsy misy miadevitra ny amin'izany ndraindray manahirana antsika ny vaovao maro samihafa mifamaofao mivoaka ao anatin'ny fiangonana mety ho maro mety tsy ho maro tsy any miadevitra fa ny antso mety efa amintsika dia ny hoe aza mitehitra amin'ny tenantsika reny fa ompetehitra amin'andriamanitra izy ary ahoana ny fomba ahafahantsika mitehitra amin'andriamanitra andeha hiaraka amin'andriamanitra sika miandro mpiainantsika rehetra ka ho tamana ty amin'ny tempoly ho tamana ho hatramin'andriamanitra isika izany miafatra ho antsika raha foezina miteny fampahirizana ho antsika teny hoe izany aza manatahotra eo amin'ny fiatrehintsika ny fiainantsika aza mambovotra koa satria nahoana tsy maintsy atrika zava-tsavy sika na tiana na tsy tia ary isan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fahafatesana kanefa zao miato raha amin'andriamanitra aza misaraka aminy miara mandrakariva aza mahafoy aza miaraka ny fiangonana fa ao anatin'ny fiangonantsika ny mpanjapamizany fomba an'andriamanitra ny fiainantsika izany izany ten'andriamanitra mampiavaka inona mitondra fampiroana sy fampahirizana ho atsika ampony amin'izao lotomandry izao ho atsika ihany ko kristiana mandatrika tapaka sy namana izao fanompoam-pivavahana izao ho an'andriamanitra rehetra ny voninahitra
kina fenampiaratananao voana izay manatriky manotrona azy ireo aoko zany teny izany amo be deaibe ty anatinay ka hijokonay amin'ny finoana tokoa ary ananana hery sy tanjaka tahaka nreto afanay zay hotronay ny am'izay mety tsy maintsatrehnay ihany koa any toerana misy antsika riavy any dia ao koa feno fanantenanana ny fo sy ny fanana satria manana anao zahay dia aoka ny fananao masy ny mpahadarana anay sy ampanirinay ampafantatro anay ny fitiavana aman-dreny dia misaotra Jesu hoavy rehefa mirava ny fotoana dia tondra n'izao mangatsika ny avana izao izay voapetraka any amin'ny toerana izay izy azy dia tatano midi arovy indalana ho lavitra ny tampoka sy ny tsepozina ary tsy ho hevitra rehetra raha ho tanteraka mitsaka ny tsy andavana izay rehefa natao sy ny tanterana dia misaotra ny Jesosy Kristy dia ankinina fenamperan-tananao ireo fianakavian-dreto ary ny amin'ny fiatrehany sosisy zao dia nomenarao Jesosy Kristy no mametsy amin'ny izany ary farananay izany amin'ilay famokana ampianao fehizay manao hoe raha sy ny an-danitra sy ny an-darana ho tonga ny fanjakana atao ny sitraponao ety atanka any amin'ny an-danitra meo hoe misy anisazonay ary nomenary iray tahaka ny manana sy ny fanamay azan'ny manafana azy manao fanjakana sy ny ary voninahitra makasay Malala mitondro atonanareo hoe fahasoavana mampiadana vaman'Andriamanitra antsika Jesosy Kristy tontsika araka ny fandaminana nataon'ny ray aman-dreny mpitandrina ary fanao nivonerintsika marahateo dia mitandrina tokony mitondra ny teny avy amin'ny fianakaviana dia amintsika voreto nefa moa amin'ny fiaraha-miasa sy ny maran'ny tompo dia natorony ho adidiko zany ry ampitiavana no sy ampanetretena mandraisa amin'izany anjara izany zavatra lehibe sy manan-danja no mameno ny fon'ny fianakaviana ankehitriny riavana eo kilan'ny alahelo ny fisetona satria velomanga ny fianakaviana ray aman-dreny lehibe nanana ny aja mamboninahana nanana ny toerana mindosy ny fahafatesana indrindrindrindra moa raha mitoery zava-misy dia tena tampoka dia tampoka tokoa tao anatin'ny fo dia foy monja no misy zao fahoriana ny tono zao raha tsaroany eto hoe tamin'ny herinandro ambony mbola nanatairaka didy teo nivy fianakaviana teo amin'ny fiarahamonina izy mbola manana ny hery manefa izany asa tsara izany nefa tampotampoka teo dia tonga ny firazana nandrenesantsika hoe lasa ary lavo ny avy malalatsika raha manolona mavo alisy izay miasa taon'ny sapandrarano mba amin'ny letra taon'izany izy no misodronono dia tankina ny fianakaviana giny tsy nanakambara ary malaoka ankehitriny aza toatsy sahirana amin'iny hoe tena lasa tokoa ve izy ka malahelo ny fo ary dia tsarona ho mangororatra ny fanahy nefa koa ankehitriny zao ao anatin'izany indrindra dia mahatsiaro velobelona ny fanahin'reto akanga sisana nambola tapaporoana sisan'ny taina ary voaloka sisan'ny tazana nahoana moa riava satria ao anatin'izany mafy sy mafaitra zany indrindra izy ireo reto mahita anareo tonga be deaibe mameno ny trano fiangonana amin'izao andro atandro izao fotoana izay tokony any am-pierinasa ny maro aminareo fotoana tokony any an-tokantrano ny ankabeazantsika rehetra fa nampateferitsika izany nalamitsika ny fotoana ary natoantsika ho anisan'izay tsy maintsy ho tanterahana ny fahatovavana teto amin'ny fiangonana
mba hifanokina amin'ny fianakaviana manamanjo tavandrala maharanitra ny tavandrala ianareo ary teny eo amin'ny soratra masina zany bakeo ny tompony fiaraha-miory amin'izay olo inona no antony tsotariavana ny fanazavana hoe raha anatin'ny fahoriana no misy irak'Andriamanitra tonga teny fankairezana teny fampinoana fampitrakana dia me mahery sy me matanjaka amin'ny finoan'ny fianakaviana mainka moa raha tia tranon'Andriamanitra mahitana namana sy tapaka voro marobe toy izao dia mety herim-panahy ho an'ny donam-bahoriana izany koa dia izany no zava-misy eto ankehitriny na dia mafaitra sy mangidy dia mangidy azy ny zava-miseho dia mamy sady sosarobidy sitraka sy telina indrindra ny amin'ny fahatoavanareo ka nanotronanareo ny fianakaviana. Misy aminareo no efa tonga teny androbe tondra ny teny fampinoana nanapitraka tamin'izany dia efa nisaotra ny fianakaviana satria lehibe taminy amin'ny fidododonareo tonga teny nefa tsy nianana tamin'izany sovidy zany nareo mbola tonga eto koa ankehitriny eto izay toerana miavaka ary fotoana tsy manatsara satria tonga eto sika hiaraka hivavaka tonga eto sika hiaraka hitalao amin'ilay Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra faraka ny teny misaotra masina teny hoe zavatra ireo olona angatahako amin'ny Jehovah izany no tadiavo dia nitoeto ohatrany Jehovah amin'ny andro rehetra iainana tsy ny maty reny no mindro eto an-tranona Jehovah tsy ny manana anjo fotsiny no eto fa mitronitsika be dehibe eto dia mahatsiaro ny fianakaviana fa velona ity tenin'Andriamanitra ity tena marina izao tenin'Andriamanitra izao ary iainana izany satria tonga miaraka teto ianareo mivavaka ny marina dia mahery indrindra ka tsy nohony amin'ny fihavanana fotsiny natoavanareo tsy nohony amin'ny fifankatiavana ihany fa tena nohony amin'ny bakin'ny tompo hoe miarao re amin'izay oly ary mifampitondraza mavesatra ka nanony asan'Andriamanitra izany ianareo rehetra izay voreto ankehitriny tsy ho voavidim-bola mankareny izany riao tsy voasanda miareniny tany zany nefa menareo ampahatsorana tsy mosambaina koky ka dia fahasoavana no rasin'ny fianakaviana noho ny amin'izao fahavoritsika eto hatramin'Andriamanitra izao miaraka amin'izany no hanona ny fianakaviana ny teny firaritsoa amin'ny rehetra miherany toko avy zarikely tokony vola mankareny ny fotoana ny heriny nampiasaina sy nolanianareo tamin'izao fanembitiavana izao tsy ny kely nasesiky ny tahotrynareo na ny lehibe nasesiky ny enatra fa ny namana tsy mahafoy nasesiky ny fitiavana ka hitombo anatinareo koa izany fitiavana izay soa indrindra eto an-tany izany izany no teny mitodiana aminareo izay tsy ary voatanizy fa dia ilana tsy ny ilana fondro raha tsy vombara tsy rairay avy fa dia tonga mifoaka sy indray milaza amin'izany nefa ao anatin'izany indrindra riavana anonana manokana ny fiangonana rehetra fety hoe sika ato amin'ny efitikely matrano vatavatonakana dia mitodika aminao zay pasteur mivady satria eto amin'ny fitarina mivady todika aminareo tokona ndraiky eto amin'ny fitandrena todika amin'ny diakonina solona todika amin'ny eo milafiny teknika sy mipikirakira zava-maneno ary ny mpianakavinona rehetra tena tsy navelanao angay ihany fianakaviana fa tena nataonareo anisan'ny tena nareo zay ka raha misy marary mianaka momba ny tena dia mahakasika ny tena manontolo zany naseonareo amin'ary fa avanareo zaika dia misaotra tompoko ingany Andriamanitra no anatinareo ny didy masina zay efa nitsony tompo anareo fa ianareo misomy tena an'Andriamanitra izay mampanira-pilatra ny tavany ao anatin'izao andro mantsangina izao so any eto amin'ny efidika matrano vatambatonaka ihany ihany fa amin'ireo fiangonana maro izay nananana toko vady fifalairasirany ao nisy fahavinamanitsena ao sady mafiavozana zany ao nefitsika mavinany tokony malala nefitsikena mipanja fitiavana isorana ianareo rehetra tompo fa tena olon'Andriamanitra ianareo ary ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny ianareo asina tamin'izay nataonareo ho an'ny fianakaviana fa ihany koa ianareo mpiara-miasa ianareo mpiray fikambana ianareo mpiara-monina ianareo namana sy tapaka sakaiza tsy nafoy hatramin'ny ela ianareo no hitodian'ny fianakaviana
amin'izany teny izany. Raha misy aminareo tsy afaka miaraka amin'ny fianakaviana ny lobanja dia aza mieritreritra kory tsy misy tsiny tsy misy fomba kory satria efa be dia be sady efa tena feno izao nataonareo izao. Rehefa firavana dia sitraka ny fianakaviana mbola ijoro ry ampiavineria mbola nambara mivantana ny fisaorana aminareo izay tsy afaka hiakamoka izay ho azy afaka mba mandalo nolon'ny fianakaviana dia miteza ianareo mandalo mba haindrenesanareo izany fisaorana mivantana avy amin'ny valiny izany. Ary ianareo kosa namafy anantona ny fampinonana ny fianakaviana. Ho azy mbola hiaraka hatreny ambopatsa kosa dia raisina tanandro zany dia avy io moa mijanona tsiraina tsy akotra ary mandeha tsy zoto fa zarazaraina didimaro izay mbola miandry isika ka ho anareo izay andeha ho an'ny fandevenana dia tsy andalo ny fianakaviana tsy akory fa tonga dia hiazo ny fiara izay mitondra dia eny ambopanja zany isika miaraka mifanotrona indray manatanteraka ny fanaterana izao avy malalatsika izao any amin'ny toerana izay iangonany amindrazana fa indrindra endrasana ny fiverenan'ny tombo. Izany teny izany dia nataon'ny mpitandrina amin'ny anaran'ny zanaky ny maty Andriamantoa sy Ramatoa isany avy Ramanuela Rakotomalala Arlansy Andremiakatra Serge Rakotomalala Manolalaina mianakavy Rajonavondra Manuela Tina Mandimby mianakavy Rajonavondra Manuela Rijandrina mianakavy Ramanuela Misasy Irina amin'ny anaran'ny zafikely amin'ny anaran'ny zanany Ambahateny dia Rajarina Vonony Luka Armando amin'ny anaran'ny Retapomy dia Terakitopola Ramanuela Jacques Davida Terakitopovavy Ramanuela Odety Mamisotsy Topoliay Rajonavony Armand Terakitopola Ramanuela Henri Andrianjaka sy Topovavy Rasoana Nicole. Amin'ny anaran'ny Retapomy vadiny dia mivadina velany Topola Ramarikoto Emile Roger sy ny zanaka manjafiny Rasoloniana Rakotomizao Marcel sy Marguerite mba amin'ny zanaka manjafiny Rakotomahary Victor Emile sy Lucie mba amin'ny zanaka manjafiny dia miakatra Suzanne sy ny zanaka manjafiny Ramarikoto Noursolalao Ramarikoto Andria Miaja Emile sy Laratina Rety mba amin'ny zanaka manjafiny Teraky Topola Milson Henri sy Topovavy Razana Malala Céline ary zanaka manjafiny zany Andria Mandroso Adolphe sy Faratina mba amin'ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manontolo izay tsy avy vatanisa eto dia mitompony eny ho amintsika rehetra ry havana malala mitombo olo miadidy sady ty fiangonana ka no miasa tsara an'Andriamanitra izao mitomany zao ka dia amin'ny anarany reto zanaka manjafiny zany manolorana pasteur ity volokity fararakitra amintsika ma tanyvato ambatinakanga dia misy io mivarope tenilorika eto amin'ny fiangonana sy mikitrakira zava-maneno sotra indrindra tokolamo mankasika tokovavy. Malala toy izao mivoahantsika izao tranon'Andriamanitra izao amin'ity varavarana andrefan'ity mivoahan'ny tranovorona izy mero lalana antsika aorian'ny tranovorona dia ny amponany izao lodomandry izao ary aorian'ny amponany avantsika izay lodomandry dia ny mpitandrina sy ny adekôly. Aorian'ny adekôlina kosa ho antsika rehetra izay fanimbazain'ny mpitandrina teo ho an'izay tsy afaka ny anotrina reto fianakaviany reto anatin'izao fombantsika ny avantsika izao ny toerana izay misy azy dia aorian'ny adekôlintsika amin'ity varavarana andrefan'ity dia mitondra an'izay mbateny faharetso sy fampaherezana ho an'ny amponany lodomandry isika. Ho antsika izay iombona amin'izy ireo fa nanapa-kevitra miombona amin'izy ireo fanaterana izao fombantsika izao ny toerana izay misy azy malala dia amin'ity varavarana antsinanan'ity no ivoahantsika ary avitranisika dia mamozo ihany ny fiara izay fanotonantsika rahaterahateo miomantsika ny amin'ny iaikiantsika anaterana anjony fanatsika evantsika izany. Raha tsy isan'ny fanariana zany fa voafonahitra Andriamanitra sy fampianonana ny fianakaviana izao. Maran'izao fotoan'izao sika rehefa dia hitsangantsika ny fanampiny fasivy amin'ny telopolo ny andininy voalohany ihany no retonisika ny fanampiny fasivy amin'ny telopolo ny andininy voalohany.
olo fahotanteraka aminareo zany. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahitra mandrakizay amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no atanteraka sy ampiona ary ampitoetra anareo. Amen. Enimpolo sy efajato ny andininy fahatelo. Fatisi abimanu zeso
miurina wampukuzeso lai fitiavana winukuzeso Samana dinuasi Jibianu vavaka Asambama nariani Analavichana Mitu diari pancaka Kaceremi uluma Asamana dinuati Jibianu vavaka Ianonu fiereku Vatulampi heritu Nakamutia sahau Falimananana Afatamu jadifuku Kami adradrana Asamana dinuasi Jibianu vavaka Enidiana muraju Kahatuni tuisa Nefani famakalamu Asambale venina Tuampi fali uamu Kahumani elacha Asamana dinuasi Jibianu vavaka Taba-taba-lava-tava Umbalita kuisa Kawesa utemutunga Awapitsa harana Nitenenari Jehova Mama dia Aiza Asamana dinuasi Jibianu vavaka Fateriana Lanjavanu laku Fateriana Nakununa itu Antukiai Siano sarubiti yang itu Dificinal Quanto passam baraku Dificinal Quanto passam baraku
Jesu vatofe izuru afataotrany fo raha ianao no mampijoro raha ianao no mampijoro sy ankinana tokoa vato fiorenanay Jesu zanakiny avo vato fialofanay amindratsy te andavo vato azo itokina sady tsimba mivena afaka ny fahorina raha ianao no ekena Jesu tompo irery noho ilay vato tsy mifindra Jesu tompo irery Jesu tompo ilay feizoro indrindra ako venotsika ny tenin'Andriamanitra ry avako ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady fotom-pahoriana mitsimoka tahaka ny voninkazo izy ka jenjana ary mielina tahaka ny aloka izy ka tsy mitoetra anarefeo avy tany an-danitra ao nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao eno ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy hoy ny tompo izao ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay hoy ny apôstôly fa i Kristy no antony hahavelomako ary ny fahafatesana no ahazoko tompo ary mandalo zao fiainan'izao sy ny filana fa izay manao amin'ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay fahavakisika Andriamanitra mamindra fo rain'i Jesu Kristy tomponay izay fananganan'ny maty sy fiainana izy no nahavelomany mino na dia maty aza fa izay rehetra velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay ary izy koa no nampianatra anay mba tsy alahelo izay efa nodimandry tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana mitaraina aminao izay raha eo mba hanangana anay izay maty ao amin'ny fahotana mba ho velona amin'ny fiainana ary rehefa miala amin'izao fiainana izao izahay aoka mba hitoetra koa ao amin'ny Kristy izay antenainay fa hitoerany ity havana ity ka amin'ny fananganana ny maty dia mba ho raisinay anie ny fitahina ho tonono ny zanakao malalanao manao hoe avy ary zanaka no tahiny ndraiky io mandovany fanjakana voavoatra ho anareo hatr'izay nanaovan'izao tontolo izao omeo anay zany ry ray mamindra fo amin'ny lalan'i Jesu Kristy mpanalalana sy mpanavotra anay amen dia iombonantsika ny fanekempon'ona apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany ary mino an' Jesu Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalana napaka Pontio Pilato nombohina tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiambonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganan'ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay amen aoka ho tanteraka amintsika nitsodrano izay tonoana amin'ny anaran'i Jesu Kristy tompontsika ry avako malala ary Andriamanitry ny fanantenana mihaino anareo amin'ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina ho aminareo ny fahasoavan'i Jesu Kristy tompo amen ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. En souvenir de Mamie Mave. Tu n'as pas eu beaucoup d'enfants et petits-enfants, juste de quoi vous rendre heureux, toi et papy. Mais comme on le dit bien souvent, la qualité prime sur la quantité dans la vie. Tu ne connaîtras pas d'arrière-petits-enfants, mais quand ils seront là, nous leur montrerons les photos, celles du bonheur de la vie d'avant, avec ses joies et ses moments rigolos. Ils comprendront alors qu'avec une mamie comme toi, si gentille et si douce mais sévère quand il le faut, c'est un trésor qu'il faut garder pour soi, car tous les enfants n'ont pas ce cadeau. Oui mamie, merci d'avoir rempli nos souvenirs, merci d'avoir toujours été là, même auprès de ceux qui ont dû partir, car tes pensées étaient aussi là-bas.
Mamie Mave, tu as rejoint Papy Célestin. Ensemble, vous allez redanser le tango et vous veillerez sur nos destins pour que notre ciel soit toujours aussi beau. Mamie, on t'aime à tout jamais, tes petits-enfants au cœur chagriné. Le bateau s'en va droit